Mihoatra ny arahaba tompoko. Nikisaka kely any amin'ny ilany andrefana sy natany atsimon'i Madagasikara iny ny orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray atao anatin'ny 3 andro avy. Mijanona ho maina kosa ny faritra hafa na izany natsany aza mety ahitana orana tandrifin-drahona ny alina na ny voamaraina be amin'ny morontsiraka avaratra andrefana. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao ihany koa dia misy tangoron-drahona arahamaso ao afovoan'ny ranomasimbe andehananao. Raha tsy misy fiovana moa dia rahampitso na ny zoma izy no ivadika ho rivo-doza. Amin'izay fotoan'izay raha toa ka feno ny fepetra dia hisalotra ny anarana beky ity rivo-doza ity. Ho hitantsika miandalana ihany ny mahakasika azy fa ny angatahana aminao dia ny anaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro satria ao anatin'ny vanim-potoana ny rivo-doza misy antsika amin'izao. Raha mahakasika ny maripana indray dia mbola nihevikevoka hatrany aloha manerana ny Madagasikara, mety ananika ny 9 na 7 degré mihitsy maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefan'iny. Amin'ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia ho maina tanteraka mihitsy manerana Madagasikara na iban'ny toerana kokoa ingaby masoandro. Na izany na tsy izany aza mety ahitana orana tandrifin-drahona ny voamaraina any Samborano, Morontsiraka Sofia ary any avaratry ny Mahajanga. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko kosa ho an'ny faritry Boeny, Betsiboka, Melaky ary ny ilany andrefana ny Bongolava. Misava mentalana ihany moa izay rehefa misandratr'andro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray ny any Melaky, Bongolava, Menabe, Mahatsiatra Ambony, Iorombe, Anosy ary Atsimo Atsinanana torak'izay ihany koa ny ilany andrefana ny faritry Vakinakaratra sy Moromania. Azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny manodidina Samborano, ny alina kosa ny tombanana azo an'izay orana tandrifin-drahona izay morontsiraka ny faritry Sofia, Boeny ary ny ilany andrefana ny faritry Betsiboka. Ny faritra hafa moa dia andrahoana mitsitokotoko na ibalika be ingaby masoandro. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 13 hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, izany hoe hafana tanteraka mihitsy aloha izany raha ho amin'ny rahampitso. Manodidina eo amin'ny 120 hatramin'ny 13 degré ho amin'ny morontsiraka atsinanana ary 120 hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fatafakatra 5 na 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Menabe, Boeny, Betsiboka ary Sofia. Amin'ny vinany toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia ho maina tanteraka mihitsy aloha manerana Madagasikara amin'ny maraina na izany na tsy izany aza mety hisy orana tandrifin-drahona ihany any amin'iny morontsiraka avaratra andrefan'iny. Ny tolakandro kosa dia hifanome fotoana ny orana tandrifin-drahona any amin'ny manodidina Samborano torak'izay koa ny Sava, Ambatsoa, Analanjorofo. Ny orana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray any amin'ny ilany andrefana sy ny atitany atsimo Madagasikara moa dia hitoetra hatrany amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 130 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morontsiraka andrefana. Tsy misy fiovana ny maripana ambony indrindra any amin'ny morontsiraka avaratra andrefana sy morontsiraka afovoany andrefana iny fa eo amin'ny 5 na 9 degré. Andao farana ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia azo oram-baratra ny any amin'ny ilany andrefana sy ny atitany atsimon'ny Madagasikara. Ny orana tandrifin-drahona efa mahazatra any amin'ny Samborano dia hitoetra eo foana amin'ny fiafaran'ny tolakandro. Mety azo orana malefaka ihany koa ny any amin'ny faritry Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Ny faritra hafa maina be mihitsy ny andro na iban'ny toerana kokoa ingaby masoandro. Maripana mifanaraka amin'izay eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 na 13 degré ho an'ny afovoantany, izany hoe makilosola mihitsy aloha izany ny hafanana amin'ny sabotsy ho avy izao. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ary 20 hatramin'ny 5 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana. Ananika 9 na 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Sofia sy Betsiboka. Izay ny mahakasika ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.